amin'ny vaovao taloha itisika ny soavina andina iny papejim-baovao afatanteraka kosa indray notokana ny sabotsy lasa teo ny fikambanana vaovao faly finaritra mitsinjo indrindra ny zoky olona morantsika ary ny sary mirakitra izay ny sabotsy lasa teo ny nostafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana faly finaritra eny ambony andro izay mitsinjo manokana ny zoky olona araka ny fanavavana izay mety ny filoany miezaka izy ireo mba tsy hety mavesatra amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fianakaviana ny zoky olona ny fikambanana dia mandray ireo olona efa feno enimpolo taona miakatra ary mandray ihany koa ny mpamora feno 20 taona mba ho mpandray anjara ampiroborobo sy hifamonotanana ampandrosin'ny fikambanana satria izy ireo no antoky ny hoavin'ny firenena ary ny zoky olona ihany koa any aoriana